ady amin'ny tsy mikaretina coronavirus vonina irahina sy hitondra ny sosikeviny ny flo marka ravalomanana. Fivarotana varimora nandrava ny fepetra izay napetraky ny fanjakana. Fitaterana betsaka no tsy manara-dalàna. Magnano mbola tsara antsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao ampanajagna anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy manadino ny vahoaka malagasy ny filomarika ravalomanana agnatin'izao fotoan-tsarotra izay lalovan'ny firenena izao. Naneo ny fahavononana izy hanolotanana ny fitondrana satria ady iraisana nambarany ny ady amin'ny coronavirus. Nanolokevitra ihany koa ny filoha marika ravalomanana ny amin'ny tokony hananganana ny komite scientifique hamondronana ireo manam-pahaizana sy hery-velona jiaby ahafahana mahita ny vahaolana malaky amin'ny ady amin'ny Covid-19. Rahantsika izao ny afatry ny filoha marika ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra. Toy ny vahoaka malagasy rehetra tena mahita ary maheno fa tena mitebiteby daholo vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Miorooro, matahotra, samy te hifikitra amin'ny fiainana avokoa. Ny zavatra anankiray tsapako voalohany indrindra aloha dia ny fahatairan'ny olona rehetra dia lasa ohatran'ny panika. Ry vahoaka malagasy tsy manadino sanatria avy mivava. Ry vahoaka malagasy tena mandinika tsara ary mieritreritra hoe ahoana no ataontsika hiadivana n'ity otrikaretina coronavirus ity. Loza tokoa izy ity satria firenena maro eran-tany mba tsy lazaina hoe fa ny rehetra mihitsy ny voa dia fa tratrany. Fa dia ao ny tena vomafy toy ny Italia, zareo sinoa. Isika nefa neto nosy. Ary raha nosy tsika mora rovana kely sy mora ampahafantarina ny olona. Fa ny zavatra atao voalohany aloha zany tena tsy hanao gaboraraka intsony amin'ny fidiran'ireo vahiny mitondra an'ilay otrikaretina avy any ivelany io. Tonga teto aloha izy io tsy ela koa zay fa vao herinandro eo e. Nentin'ilay AF 934 iny mitondra ny ankamaroany. Dia mipetraka teto ny 2 andro 3 andro fotsiny dia niakatra. Raha telo ny tonga tamin'ny voalohany efa lasa niakatra 12 izy amin'izao fotoana izao. Ary moa ve dia tena ireo ihany ny maro ny isany. Ireo ny hita. Fa ilay fitaovana misy eo am-pelantanana koa entina hitiliana na ilay anaovana testa mety mbola tsy ampy. Ka milaza eto hoe tsy manadino malagasy mihitsy fa mieritreritra tsara hoe aminareo. Dia ny zavatra hitako dia izao mampafantatra aloha. Mbo ny rehetra mihitsy malala hoe ty aretina ity neka aretina mandringana ary mety hiantra amin'ny olona rehetra tsy hakanavaka mihitsy io. Ary rehefa mety hiantra amin'ny olona rehetra izy ity dia mitovy daholo zany. Io zany tokony hisy firaisan-kina tsika malagasy aloha. Mirahina tsara sika hoe hiady amin'izy ity ary vonina tsara hiady. Ary zay vonina zay tsy atao vava fotsiny zay fa tena mila tena vonina amin'ny zavatra rehetra. Ohatra resako amin'izany raha ohatra sika milaza ny olona amin'ireny fahitalavitra ireny na amin'ireny haino aman-jery ireny milaza hoe manasa tanana amin'ny savony dia efa vonintsika hoe me savony an'ilay olona amin'ny rano anazy. Vonintsika amin'ny fitaovam-pitiliana rehetra izay tsy ho ananany any amin'ireny ambanivohitra sy toeram-pitsaboana madinika ireny dia mena koa izy. Ary indrindra vonintsika amin'ilay fiarovatenan'ireo ilay mpitsabo ilay apetran'iny sy ilay masika. Eo anasiako teny ny fijeriko azy araka ny fahitako sy ny fieritreretako dia hoe maninona moa raha miresaka amin'ireo ilay orinasa afaka aby ireo tsika. Dia vorina izy ireo hoe ianareo tokony fampidinika miaraka amin'ny dokotera izay ny atao hoe komite scientifique malagasy miaraka amin'ireo orinasa ireo dia manamboatra ny ho etan'ny toerana
mba tena manaraka tsara n'ilay hoe manaraka ny tokony ilaina tokoa zany le zavatra atao satria amin'izao fotoana izao tsy hitany olo intsony izay atao samy mieritreritreny daholo dia manamboatra eritseroa aizako ny sasany zany ny zavatra manepotra azy indray no apetrany eko noho ny tsy fahalalany sy ny hoe maika izy azo azy dia ataotsika aloha izay dia efa aveo koa manao an'ilay akanjo ilay fiarovana an'ireny dokotera ireny izay aloha no tena maika efa vita zay zaraintsika amin'ny olona mividin'ny mirary sy tokony ho zakany raha misy ara tsy afaka mba hizarana an'izy fotsiny manaraka an'izay ataontsika ihany koa dia tena ampahafantarana ny olona hoe isika rehefa voaka mahatsapa an'izay hoe misy tsy fetezany kely ny toe-pahasalamana tokony mitoka-monina na hoe karantena filazana azy satria zany zao mandeha le resaka hoe tokony hidy aman-trano daholo tsika mijanona any an-trano raha tsy misy antony maika zay filazana farany maly izy mijanona any an-trano any ka raha le olona tena sahirana maro nisy eto Madagasikara anie nianiko hoan'ny androany dia daviny rapitso tiako resana zany trosainy le izy androany izy aloha mihinana hoe mba miokely amin'ity le olona alohanay rapitso trosany le izy ren'ilay olona tena sahirana sy tena tsy manan-kilo fanireny koa hoe mijanona inona raha ny trano ipetrahany ao avy any ambanivohitra any izy ireo niakatra teto an-drenivohitra dia petrapetraka any amin'izay toerana ahitany azy eny aiza ny trano ametrahana ho azy dia lasa mampitahotra azy indray mahita an'ireto le blindé apetraka etsy seroa ity loza variny izy hoe ery ampita tafika efa rarana fa azy mitangorongorona ao lasa daholo olona mijery azy eo izy avy any ambanivohitra oviny izy mba nahita n'indra tsy afaka ny fahina amby roapolo ny volana jiona dia lasa izy mijery iny ka ny efatra zany revoaka malagasy dia zao sy ny mpitondro tokony tsy anavahana n'izy an'izy izy ity fampisehovatsika ny firaisan-kina noho izany zany tokony miantso fionana fa tsara ny ionana tamin'ireo filoam-piangonana mitondra-bavaka nanao zany izy omaly isaorana azy ireo fa atsoina koa reo le manana ny maizy azy eto amin'ny tany sy mifanjakana dia miresaka sy mifampidinika azay mieritreritra isika fa hoe hitady toerana izy ireny na tsy zay ny hevitra fa kosa mitondra n'izay famezam-pahasoavana ananany ny fahaizany ny fahalalany dia mivory dia mandinika ao ty izy ny tompony andraikitra amin'ity izy ny tompony andraikitra amin'ity tsy ilaina betsaka koa fa ireo daholo milaza ireo mampita mivoaka isan'andron'andro hoe izao ny zavatra misy indray izao ny zavatra atao mba tsy hahatonga n'ilay hevitra mifanipaka indraindray fitenenana sy fampitana azy amin'ny vahoaka satria izay ny tsapako hafa ny teneniny anankiray ady ny teny hafa indray ny tenen'le anankiray tsy izay izy ka dia ararotika ty fotoana ity mba ilazako aminareo mampahery mampahafantatra ary indrindra manoro arak'izay azo atao dia tokony mba samby andraisan'ny tsirairay andraikiny fa hoy aho hoe tsika malagasy rehetra afaka miady amin'ity coronavirus ity ary eto tena ahitantsika mifankingatsika sy mifahaizantsika ohatra n'inona fahaizana amin'izany fotoana miavaka zany na fotoana hafa kely zany zay ny atao hoe management by exception fantatsika tsara hoana fitatana anazy amin'ny zavatra exceptionnel toy izao dia tsy mamorona tsony ny zavatra tsy misy anytsika fa mba mifanandrify amin'ny zavatra misy eto satria matsy matetika makatahaka ny any ivelantsika koa ny any ivelany angere olona mahazo fanampinta tsy toko tsy foroana le mponina ho aminy vola be tena vola be mihitsy no isanany an'ireny olona mipetraka ao-trano ireny eto amintsika na le centrale d'achat ividanan'le olona raha hijanona ao an-trano izy dia tsy voaka inona no hoan'ireo fa tokony asiana centrale d'achat hoe ary daholo ny ahitana an'izao zao no tokony atao amin'ity toeranyity moa izany zao tsika eto Madagasikara efa mahatoky fa hoe manana zavatra hohaniny ireo malagasy ireo amina tapitrisan'ireo raha ohatra na eto tana fotsiny resahako izy ireo nandeha rehefa tapitra daholo ny vary dia taiza indray izy nahita dia avy indray manafatra vary ao ny fanararotana amaranako azy dia zao samy malala zao tsika fa hoe azo atao tsara miady amin'izy io raha mahafantatra tsara daholo ny voaka malagasy rehetra ka mandray ny andraikitra tandrefy azy aby faharoa tsy maintsy amena izay zavatra ilaina izy mba hirovan'ny tena na fara zay tena kely fotsiny raha hoe mba mividiny zavatra amin'ny vidiny tokony ho takany fahatelo tena zavatra anankiray reo orinasa lehibe sy ireo le manan-katao ireo
mba iresahana izy hoe manao an'ity le cash positif tsy ho vitantsika donareo amena condition spéciale namena zavatra manokana mba afahanareo manafatra reny fa vitan'io dia aparitakitsika le izy ty coronavirus ity dia samby malala daholo ny rehetra fa valana retina izay miparitaka manerana ny firenena rehetra eto tany ary tsisy tsy miaiky fa vetivety kely dia mianaka le izy tonga eto amintsika izy ty tamin'ny fampahalalam-baovao sy ny filazana amin'ny fomba ofisialy varaontsana sy tebiteby sahotaka ny ray tanàna mipanika amin'ny filazana azy ritra tao anatin'ny fotoana fohy fotsiny varina ren'le voamainy reny satria nahoana ty samby anana tahiry dia napetraka indray fepetra hoe tsisy mahazo mivoaka ny trano mivoaka ihany le olona satria tsy niaraka nampiarina daholo ny rehetrarehetra fa nisy navela hivoaka misy tsy navela dia lasa mandeha ihany izy asorony fotsiny ilay nahita olona azy ao resaka tamiko nisy olona mpanao taxi izy mba fantako dia mba nasorony fotsiny le lanterne aloha dia mba nandeha zay tsy maintsy mitady vola izy tsy maintsy sitrany ay ka tiako resahany zany hoe rehefa tena mametraka discipline na manapa-kevitra fa izay dia izay tsy miovaova ka mino aho fa azonareo tsara le izy ny tiako resahany zany hoe amena le fitaovana mba hiarovan'ny tena le olona vahaolana amena azy ary atoro azy tsara ny lalakalehiny sy ny zavatra tokony ataony mora atoro malagasy fa aza matavitra nareo ka dia tsy manadina nareo malagasy fa mieritreritra aho mijery aho tsy tia anyelingelina na misalovana ny asa mpitondra koa anefany ah fa za fotsiny milaza hoe atsoy zay fantanareo fa olona tokony atsoina mba ahafahana angalana hevitra fa manan-kevitra reny amin'izay nanaovana ny task force aloha anangalantsika azy aza mihevitra ireo fa hoe ho vitanareo rery aza mieritreritra zany mihitsy tsy vitanareo rery eo firenena rehetra ny avelany ihany a dia tsy amin'ny antson'ireo lay antoko politika nareo le mpanohatra na ny mpanohana ny régime dia miresaka aloha dia tonga dia hoe ady ombona nyty adyty amin'ny coronavirus ty izany tokony miresaka ka dia mampahery mivoaka malagasy aho ary mampahery koa zay tompony andraikitra rehetra manao ny io fa tsy mora koa le izy ka dia mametraka ny veloma mandram-piona ary samy hotahin'Andriamanitra dia tsy ho tanteraka eto amintsika ne zany hoe coronavirus mandripaka ain'olona maro zany fa hain'Andriamanitra foana manampy antsika fa tena manana finoana matanjaka isika ary finoana marina ka dia mahery izy sy mahatanjaha momba antsika mandrakariva Andriamanitra. Naneho ny heviny ihany koa ny filoha Marika Ravalomanana androany manoloana ny fanapahan-kevitry ny ministera ny amin'ny fanatanterahana ny fandaharana manokana iresahana momba ny Covid-19 ary iarahany onjam-peo sy ny fahitalavitra jiaby manerana ny nosy. Voaratsika izay fanadihadiana izay tatery ny Miradora Benjamina sy Toky Ramarolay. Tsara ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana ny amin'ny ampiraisana feo ny aina aman-jery momba ny anaparitahana ny vaovao rehetra mikasika ny ady amin'ny Covid-19 saingy anaty fifanajana sy fifampiresahana trany zany fa tsy misy ny didiko fe lehibe tena mitovy hevitra amin'izareo amin'izany sy namen'izay hevitra zay satria ao anatin'le fotoana izay tsy maintsy ampiarana zany tsika zao mba hitovy daholo ny feo fa raha ohatra kosa mifandarana manokana zay anareo any tsy voatery anaraka an'izany amo azy raha ohatra hoe mandritra ny adiny roa izy laza vaovao momba ny coronavirus ataovy adiny ray ataovy tsasakadiny ataovy fa raha hoe amin'ny elanelan'izay mizavatra hafa tsy mety tsy azo terena ny olona raha vao terena na ampitahorina ny olona tsy ahitambokatra ny zavatra teneniny fa tokony malalaka tsara mihitsy hoe raha ohatra filazam-baovao na toromarika na afatra tsy maintsy atao zay natao zay ny izy era-tany fa raha ampitahorinao ny olona fa tsy hoe fandroana azy samy hafa ny hoe mampitahotra sy mandrahona sy ny hoe miona dia miresaka dia mifanaraka avelo tsara samy hafa ny hoe miresaka dia mifanaraka n'izay zavatra tapahany eo zay le lazaiko hoe mila fionana manokana mihitsy dia miresaka fotsiny hoe ady atao amin'ny coronavirus. Fa nosokafana androany ilay fitoerana natao isahana ny fifehezana ny valana retina coronavirus eto Madagasikara etsy Ivato moa no misy azy io etsy andany dia misy ihany koa ny fanaraha-maso atao ny tafika amin'ireo fiara mifamezivezy
eny an-dalana jiaby eny. Andindiny izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Saika isaky ny lalana mivoaka ny renivohitra eto Antananarivo dia ahitana miaramila manakana sy manara-maso ny fidirana ary ny fivoahan'ny fiara rehetra mankany amin'ny faritra manodidina. Isan'izany ny etsy Talatamaty izay vavahady mivoaka ny Antananarivo mankany avaratra sy andrefany nosy. Lanomboka ny folakandro teo androany Alatsinainy dia voasakana avokoa ireo fiara jiaby mikasa ny hivoaka ny faritany Antananarivo teny amin'ity barrage sanitaire Talatamaty ity. Betsaka tamin'izany no nasaina ny verin-dalana satria tsy azo ny rehetra tao intsony ny mivoaka ny renivohitra manomboka androany raha tsy nahazo lalana manokana avy amin'ilay ivitoerana misahana ny fifehezana ny fiparitahan'ny Covid-19. Araka ny fanazavana nomen'ny miaramila miandraikitra ny barrage sanitaire tetsy Talatamaty hatrany, tsy voafetra ireo fiara avy any amin'ny faritra izay miditra eto Antananarivo fa ireo mivoaka no sakanana nanomboka androany raha tsy nandalo tamin'ny Covid-19 etsy Ivato io ka voamarina fa tsy ahitana ny tsimikaretina coronavirus ny mpandeha. Ity fitoerana ity izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tetsy Ivato. Tsy afaka nahazo fanazavana mahafapo avy tamin'ny tompon'andraikitra teo an-toerana izahay raha tonga teny tamin'ny 2 ora folakandro teo. Ny fanilika aza ny tompon'andraikitra izay nanontaniana ary nilaza ho tsy mahalala na tsy mahavalina inona na inona. Mbola misy ihany ve izany ny famihinana ny vaovao ampitaina ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao andro sarotra izao? Etsy ankilany, fantatra fa ankoatra ireo 12 voatilo mitondra ny tsimikaretina dia misy 17 hafa ahihina ho mitondra ny coronavirus eto Madagasikara. Mahatratra 570 ireo olona asaina mitoka-monina ary araha-maso matetika any an-tranony avy manerana ny Madagasikara. Ny 7 amin'ireo anefa hatramin'izao tsy mbola tratranjo. Tsy ny any amin'ireny fidirana eto Antananarivo ireny ihany no misy an'izay barrière sanitaire izay fa ahitana izany ihany koa raha ny eto Antananarivo renivohitra ary misy ihany koa ireo maromaro izay mirahina amin'ny fanatanterahana n'izany barrage sanitaire izany tahaka ny eo anivon'ny UCTU, ny mpitandro filaminana, ny polisy munisipaly avy eto Antananarivo renivohitra sy ny maro hafa. Ny andindin'izay tateriny Noro Fitiavana sy Tahiriny Anaranariny. Fiara tsy latsaky ny 5 no voatazon'ny polisy nanaraka ny fepetra efa nipetraka ho fiadiana amin'ny Covid-19 androany. Ny moto sy ny fiara fitateram-bahoaka ary ny fianaran'olon-tsotra no tena tratra tsy nanara-dalàna raha ny teny amin'ny rond-point ankadimbahoaka manokana andresaina. Izahay atao amin'ny fivondrona ben'ny mpitatitra dia manara-maso ny zavatra hoe satria voalaza taxi be fitateram-bahoaka zany no mijanona avokoa hatramin'ny régional national dia tonga eto izahay miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra manara-maso an'izany zavatra misy izany fa sao misy ny tsy manara-dalàna na hoe sanatria tsy nisy naheno dia manoro izahay tsy miasa ntsony mandritry ny 5 andro fitateran'olona. Nisy ihany fa amin'ny vitsivitsy zany izy ireo no tratranay teto eo amin'ny anankiroa eo. Efa misy ny sazo andreo tratra mandika lalàna amin'ny alalany fakana taratasy fahazoan-dalana amily sy ny fandefasana mody avy hatrany ny fiara na ny moto. Atao moa zany mitondra olona fanakaiky satria tsy maintsy iray metatra miala amin'ilay olona no fanakaiky. Izay ny antony tsy maintsy analala an'ilay olona zany tsy afaka mitangina double ambony moto anankiray. Tsy eto aloha papier somary voatazona satria nisy fotoana somary nitondra olona ilay tery aloha tery. Somary voatazona ny papier. Ia mijery izy tsy moto ihany fa nantobila ihany koa dia jereny koa. Amin'ilay olona 2 isaky ny seza ihany, 3 2 isaky ny defa ihany, fanamboarana. Ankoatra ankadimbahoaka dia nanaovana fitsirena avokoa ny toerana rehetra eto andrenivohitra. Tsy ny fiarakaretsaka sy ny taxi be ihany no tsy miasa manomboka androany fa ny fiara fitateram-bahoaka nasionaly sy rezionaly. Fatao aoriana ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena omaly alina moa dia nanjaka ny fivarotana vary mora saika manerana ny fokontany jiaby teto Antananarivo androany. Nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny Germaine Menjanahary sy Mathieu Prince momba izay tetsy Andavamamba. Tahaka izao ny zava-nisy tetsy Andavamamba
amin'ny 4 izao sary rahantsika mahita izao raha tokany olazaina fa amin'ny 12 ratoandro no tokony ikatona avokoa ny tsena rehetra eto Andrenivohitra tsy misy manao tampom-bava ary tsy niarona ihany no tsy manaja ny iray metatra fa ny olona izay milahatra ireo varomora ihany koa. Tamarina be aloha dia fa nilahatra teo nefa misy aleo tsy mahazo mivoaka dia sasany matahotra mivoaka ny tsano fa izay tsy natahotra nilahatra teo tokony atao isam-pokotany fa atao isaky ny EPP zany dia mba arina ray olona ray fa ohatr'izao zao ohatra ny arina anankiray fa misy sase firina izy 10 mianaka ny ray maka ohatra 3 kitapo zany ny teo dia 3 kitapo fe dia apokotany firy jesika zao ato dia lava manaty azy voalohany dia anaty azy faharoa dia manaharitsohatsinany ohatra ny ato daholo nefa mambareraka koa le bivoky raha ko tena mampalahelo nianitra koa mangozogozo zany daholo ao izy ao tsy mahazo mampalahelo ao tamin'ny 12 dia andrara aloha dia andrara dia lahatra dia lahatra raha ny fanazavana azo dia noho ny fahatarany fiarabe nitondra ireo varomora ho amidy no antony nahatonga ny fahatarany ny fivarotana fitsipika faha-efatra no lazain'ny fitondrana nefa omaly fa ny toeram-pivarotana tsena lehibe na ny grande surface ny mpamongady na ny grossiste ny tsena kely na ny épicerie ny tsena pokotany amin'ny 9 maraina 10 ratoandro no afahana misokatra ary olona iray isa-tokantrano ihany no mahazo metsena mazava ho azy fa tsy voaza ny fepetra izay napetraka. Tato anatin'ny 3 andro izay dia tsapa fa nidangana tanteraka ny vidin'ny entana eny bazary eny ankoatra ireo tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro dia nahitana fiakarana ihany koa ny vidiny ireo pitsopitsony madinika. Ravorazafy Mahenina sy Andry Rakotomalala no nanao ny fanadihadiana. Ny toy ny fifamezivezen'ny olona ny tady sakafo androany ny mpivarotra ihany koa betsaka no nanampinetana midiny indrindra ireo tena ifampitadiavana. Vidy aloha dia mbola nazaka an'le vidy satria nataonay mora satria rakaraka le masokarenanay nangalanay tany no ahafahanay manao an'le vidiny nangalanay dia misy olona mitondra dia zay zany mividy an'le izy nangalanay an'le izy zao any ray kitapo 5 alina ny ravitsara dia ny kinimpotsy ny amarotanay anazy 5 000 ihany ny paquet. Ny tatsavany ambanivohitra tsy mahalala ninina hoe miakatra ity fa ohatra nangalanay sakamalaho zao mbola 3 arivo 4 arivo vetivetika teo le teo amin'le grossiste teo zany andravanga nosy be reo anamotana tsy mitoa dia fatany zany hoe nandeha be le entana dia napekarina aingana le vidin'entana sady zay ampifilafilaina be hoe 1 kilo ihany nalainareo zao ihany nalainareo na akamaro zany ianao ferana satria amin'izay lafony 9 sy 1 alina ohatra ny sakamalaho zao 9 sy 1 alina tany nosy be fampitohofana satria nefa maraina naka 4 arivo tonga ny tamin'ny 1 ambin'ny 9 sy 1 alina sady zay izy miavinavina be mihitsy dia reo grossiste reo mihitsy zany tokony mba arahana maso. Any Madinika no tena miantraika ny fiakarany vidin'entana ho ny mpivarotra izay mba tena ilaina ihany no vidiana ho an'ny ankamaroany etsy ankilany ny ankabidy ihany koa ireo karazana ravina maitso. Malagasy atsika dia mbola eo foana zany hoe ny raokandro na dia mbola tsy vita fanafody ary izy dia mahasalama ary mahasitrana dia nividy an'ireo zavatra ireo fotsiny aloha ny voahako aloha zany zao satria tena mbola tsy nahazo an'ireo mihitsy romba zao io dia ravitsara dia kinimpotsy dia citron dia sakamalaho dia cannelle ireo zany préventive zavatra tena tsara leo amin'ny taovam-pisefona zany huile essentielle raha misy dia atao amin'ny dité dia asina citron dia asina tantely ohatr' izany. Fahataoriany ny fanambarana izay natao iny ihany koa dia nisy ireo mponina sasansasany izay mbola manohy ny fiainany tahaka ny andavanandro ihany ary tsy manisy fanovana amin'ny fomba fanaony na ny fitadiavam-bola mahazatra izany. Manodidina izay indrindra ity fanadihadiana nataony Ravorazafy Mahenina sy Andry Rakotomalala ity. Atony tsy nisy fiantraikany tamin'ny olona ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Repoblika omaly alina vao maraimbe androany atony hita ny sabotsy teo ny famezivezy ny olona teny rehetra teny ny antsena ny fampanontany vaovao mivarotra sy ny sisa tsy voahaja ihany koa nelanelana ray metatra. Ny fiainana tsy mitohy fa lasa sarosarotra mihitsy zao ny fiainana amin'izao. Ny tsena midao
zavatra afaka raisiraisinao mihitsy zany raha ohatra hoe fiainana hoe hividy zavatra ianao zao zao tsena mety daholo mihitsy dia tsy hitanao mihitsy hoe esa nefa ianao mivarotra dia tsy hitanao hoe inona ary zany no amidinao ankoatry ny androany kely fotsiny vary hitanao tamaly ohatrohatr'izany ny legioma moa zany tsy misy mihitsy satria le resaka le tamaty zay dia anangona legioma tsisy dia tsy misy mihitsy na ninina mihitsy zany tsy hitanao ny voasary makirana 5000 sakamalaho 5000 ny kely be zany arany ohatra hoe zao vidinao zavatra hoe tokony iainanao anatin'ny herinandro zany tsisy misy mihitsy fa tonga dia mihitsy asa avy any am-piasana dia lody tany am-piasana zay dia nenay moa ny patron anay coréenne ny patron anay nasainy nanary fako fotsiny zay dia mandeha mody ozy izy dia mitelefôna zay ozy izy rehefa miasa mandeha makany amin'ny pharmacie mihitsy io raha ny patron mitady an'ity fanafody dia pharmacie nefa miteny hoe après 2 heures 2h30 3 heures vao tonga ity fanafody ity dia lizy nefa lizy koa nefa tsy fantatra hoe tena fanevitra ve sa inona fa nasain'ny patronko ny mividy an'ity aty amin'ny pharmacie dia antsoavina ataon'ireo olona tena sahirana amin'ny fitadiavana ny ankamaroan'izy ireny izay tsy maintsy mivarotra hividianana sakafo hohanina ny androtro ihany. Izy miteny hoe aty misy vary mora ry le vary mora tsy mitondrinao amin'ny tsy manam-bola fa raha ohatra hoe isaka mivokan dia mba hoe zaraina le isa tokantrano zany na dia hoe dinilao fotsiny ara dia iny mety. Io zany tokony hoe jerena manokana mahitsy zany le resaka fiainam-bahoaka satria ilay izy zavatra tsy miforonona ohatra hoe zavatra nisy zany ilay izy dia tokony hoe jerena zany ilay izy aloha satria raha zao zany zao ny iainan'olona tena mafy be ho an'olona izao. Tetsy an-daniny tsy nahitan'ireo fiara fitateram-bahoaka teny rehetra teny ireo saika ny asa vao maraina nalefa mitandro ny filaminana ny verina avy hatrany ho areo taxi be sy taxi nandika ny baiko kosa ka nitondra olona nosotomina avy hatrany ny taratasy fahazondalana toy ny teny Ambohimanarina. Vaovao mahakasika an'izay fiainam-bahoaka izay hatrany dia manoloana ny fanapahan-kevitra izay naroson'ny fanjakana isan'ny mampitaraina ny sy olana hatrehan'ny sasany ny tsy fahazona ny tambo-karamany. Nisy ny angom-baovao izay nataony Germaine Menjanahary indrindra momba an'izay voarantsika ny fanadihadiana. Miisa 320 ireo tonga avy any ivelany no arahamaso sy natokamonina raha ny antotanisa izay azo eto Ampelantanana. 770 amin'ireo dia eto Antananarivo avokoa, ny 70 ao Toamasina ary iray avy any Antsirabe, Antalaha, Mahajanga, Toliara ary Nosbe. Amin'izao fotoana dia fantatra fa 12 ihany hatreto no efa voamarina fa voan'ny coronavirus amin'ireo olona izay voalaza fa arahamaso ireo. Raha ny vaovao azo hatrany dia efa amperinasa nanomboka androany alatsinainy fa 17 ny volana Martsa 2020 ity ny centre opérationnel COVID-19 izay manana foibe eny amin'ny MBC na Mining Business Center etsy Ivato. Raha ny vaovao azo avy amin'ny aloharano-baovao iray dia misy olona 70 hafa ahina eto Madagasikara ho mitondra ity tsy mikaretina ity. Raha tsy ahivina dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa mba ho fisorohana ny fiparitahan'ny ny valan'aretina coronavirus dia ajanona avokoa ireo tsena isan-kerinandro toa ny Mahamasina, ny Koma 67 hectare, Ambodinisotry, Andravoangy ary Ambohimanarina etsy Andaniny. Manoloana ny fanapahan-kevitry ny fanjakana dia isan'ny mampitaraina ireo mpiasa sasany ny tsy fahazahoana karama toy ny mpiasa eo anivony fofifa izay fantatra fa hatramin'ny volana Janoary 2020 ireo mpiasa ireo no tsy nandray izany tambi-karama izany. Miayay ireto mpiasa ireto fa tsy ity valan'aretina mila fehezina ny tsy paritany ity ihany no mety amoizan'izy ireo ny ainy fa noho ny anoanana amin'ny tsy fananam-bola noho ny karama tsy azo ihany koa. Manao antsoavo ho an'ireo tompon'andraikitra izay voakasika arak'izany izy ireo mba hijery akaiky izao olana hatrehan'izy ireo izao. Vaovaon'ny trangam-piarahamonina dia nisehonina firehetana ny tetsy amin'ny pavion raiky tao anatin'ny bazariny Analakely tamin'ny maraindray tokony tamin'ny 10 eo. Nijery ny toerana izay nitrangan'izany loza izany Ravirazafy Mahina sy Andra Kotomalala ary mitatitra ny andinindiny.
Ny fanjevony teto amin'ny pavillon iray manontolo androany fandroany izao no nisy tsenany rehetra toy izao tsy fantatra mazava moa ny antony na tonga izany. Nisy nidonaka be voalohany teo dia niaran-jery daholo izay dia niezaka ny antso pompe tompona pavillon rehetrarehetra efa vory daholo mora mety vao anatiny fotsiny dia tsy hainay le fandehan'le izy teo fa zay koa ary taitra dia tsy fantatra anay circuit avy ao anatin'ny tatsy. Zay ty avela satria mba hoe mijery vaovao fotsiny fa tsy mivatra fa midy daholo anay io nidy io. PPN zao no tena midina amin'iny. PPN dia misy kiraro kely fotsiny. Raha ny hitandonako zay dia zay napisika le pavillon ny sarasa be koa ny manapisika pavillon-n'olona satria ndraindray manarorotsy aloha le ndraindray misy vola na ohatr'izany dia tsy nikitika mihitsy zay. Fa raha tena fahitanay le izy teo mety matiny ihany ange le afo e. Dia zay koa nanapaka le fil tato nisy maramila anankiray teo dia niteneko hoe mitapahako ty fil ty dia ianao raha ataoko vavolombelona dia niteny le tompony le fil hoe aza tapahany fa anay ozy izy dia tsy nitapahako. Lafim-baovao hafa kosa indray raha mbola nisokatra soamantsara ny fitaterana ho an'ny teny amin'ny tobim-piantsonana andotam-penaka tamin'ny omaly alahady. Androany alatsinainy kosa dia mbola maro ireo mpandeha izay tavela eny ivelany ity tobim-piantsonana ity satria tsy misy intsony ireo fiara izay mitatitra amin'izany. Eo aratsika ny fitarainan'ireo mpandeha izay sendranay toerana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Agagana sy fahadisoam-panantenana no nanjoa ireto olona avy any amin'ny faritra raha tonga teny amin'ny toby fiantsonana nasionaly tetsy andotam-penaka izay fandraisana ireo fiara ho any amin'ny faritra avaratra sy andrefana ary atsinanan'ny nosy. Tsy nisy intsony ny fiara afaka nandeha niainga teny an-toerana ary nikatona tanteraka ny gara. Ny sarandalana nefa efa naloha amandrian-toerana. Interview. Tamin'ny 9 maraina zay zany nitondra nanatitra razana tany Manakara tany dia ndeha ody Amazanga. Zahay moa tsy nafantatra hoe misy barazy agny tsy mahazo mandeha tomobile fa le chauffeur tonga dia efa nitondra anay avy agny. Dia teo amin'izay tokotokony tamin'ny folo igny miditsoana ireo fa tsy mahazo mipetraka ato ireo. Dia ay amin'izay mipetraka amin'ny sisin-dalana eto ty tsy hainay raha ataonay ay tsisy fianakaviana eto izany nitondra razana zany angamba fantatra antsika fa resaka vola tsisy vola io ay tsy nilefa retina fa andeha ody dia tsy hainay zany zay zavatra ataonay amin'izao. Dia mba mangataka amin'ny mpanao fanjakana ambony mba hamahan'ity problème nay ity fa lany fagnahy zay eto. Nareo zao firy niaraka avy tany? 12 zay niaraka avy tany. Misy lehilahy, misy vehivavy, misy zaza 3 taona ny farany kely dia 12 taona dia 10 taona. Vena Toliara zay niala tany tamin'ny Malmaraina dia efa nanao réservation zay tamin'ny Zoma hoe tonga eto Antananarivo dia andeha Mahazinga Alatsinainy arivo dia okey nitenin'ny tompony anjaikitsy nandeha zay niala tany Sabotsy maraina tonga taty Antananarivo zay lahady maraina ty jena fa tsisy tômôbila mandeha intsony dia zao sy kamisy aminay dia mba miantso amin'ny fitondram-panjakana mba jereny zao kamisy zao mba jereny vahoaka madinika eto zao be da be nay zay na ty mbola tsisy toerana ipetrahana aloha zay mbola mianjy eto aloha. Anakifiry nareo miaraka? Roa zany olona be dia zazakely ray. Ny tomobily zay tsy maintsy mandeha. Fa nareo mba tsy nafantatra hoe mahafantatra tsara mihitsy zay fa fahoriana ny andehananay any zao ty. Manantena zay fa tsy maintsy mahita occasion hitondranay. Na dia efa pena ary mala na tsy maintsy mahita zay. Le mampalahelo aloha tokony mba namezana fehimpotona mba lava kely ny olo mba namezana asa 3 andro mialoha ny farany fa tsy tonga dia rapity tsisy zavatra mahazo mandeha nefa olo fa tonga eto zay vao maheno izy dia lasa tsy tafaverina amin'ny toerana le olo nefa olo tsisy trano tsisy fianakaviana eto fa nisy zavatra kely diany taty satria manko zavatra rehetra aty foana ny fotorana dia zay natonga zay eto olo jiaby mijaly eto miresaka na rano sakafoanana tsisy hôtely sakafoanana tsisy mihidy raha tamin'ny toerana misy zay ihany manko tsara olana fa zay zao mivahiny eto lasa taraiky eto zay ny problème. Le sécurité manko tsy azonay toky mihitsy tena tsy satria Antananarivo fa tahorana sandra dia zao zay tsisy toerana sady tsisy vola ny olona lany vola eto na vola andeha jery zavatra tsy hita aiza andeha jerevana zavatra tsy fantatra bis tsy mandeha taxi tsisy.
Moaly ny vidy bievy ty fenerivo ny lazy filom-pirenena fô tsy mikatony fifandraisa tonga teto zahay nandregny nakatony ndraiky fifandraisa malahelo zahay hitinare sady tiangery tiamany aiza mitany hangirianay to aroke vangaigny akagny tsy azonay idira aiza hataovanay zegny olo andeha mandregny zay aketo iherigny arivariva lamba tsisy ankoatra ny tomanay magnino le nisy aretigny avy tagny natsaka aketo zahay tsisy aretigny ndraiky hody andragnonay ndraiky tsy kegny mahagaganay hoanao mampalahelo anay ino raha hoaninay aketo agnontany are zahay ataovy tonga ino raha hoan'ny olo jiaby zay aka miaritany handrianjareo satria zare nikoragniny fitsika igny mody agnatin'ny 5 volana ino raha hoaninay aketo mipipaky telefôny ozy le misy ananjy re abako tsisy message zay noho ny manasa tagnana isaka tete aiza mirano agnanovanay zay mba ognontany zaho aiza rano agnanovanay zegny zahay aketo baka sady tsisy havagna aketo tsisy olo fantatra aketo ke fomba hanogny anay zegny raha vaha olagna momba zegny raha ilainay fa anisan'ny misedra olana ihany koa ireo mpandeha eny amin'ny fasan'ny karana izay hiazo ny lalam-pirenena fahafito iny efa andro maromaro izy ireo no nahitan'izay olana izay noho ny tsy fisian'ny fiara mivezivezy mitatitra azy ireo teny an-toerana anjery ny zava-misy sy mitatra ny fanadihadiana nory fitiavana sy tahiriny anarana lany vatsy avokoa ny ankamaroan'ireo vahoaka eny amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana tsy tafody any an-tanindrazany vokatry ny sefisi ny taksi borosy miasa marina nefa fa misy renim-pianakaviana mitondra vohoka sy mbola mitaiza zazakely amin'izy ireo zahay zao dia mijaly lany ny vola tokony sakafonay sisy vola zahay satria le vola fa lany sarandalana iaby bakagny olo mipetraposina hay zao bagnany namasiho izy magnetriky zany da io farany vasikitrenreo da mangataka aminareo foloa hay mba ho sakafonay nefa sy programme avy aminareo fa programme avy aminarety mampizera asika zao araka ny teny eo zao 5 mianaka za izy eo avy agny be salampy izany io andeha agny manakara izany io dia avy eto izany dia tafasatoky vasy lany zanaka 10 fa fitinay zao 1 ndraiky babany dia alanem-pagnay zao gnanay izy eto sakafo ma fa sisy dia mipetraka amin'ny alanem-pagnay za izy eto dia ny tena teko azavaina zany dia le fagnavotana anay zany mila famozena izay zao le teny farany ato mihazany ampany sy manambola zay zao lany vola sakafo lasa mijaly eto avao amizay ne haisy mahazo tomobily handeha hambanja zay mampanahiragna anay sy mahita tobily nareo hangavianay handeha hambanja zahay fa tsisy nataonay eto tsy misy lasa mijaly eto ino hangatahana fangatako tomobily zay mba mosy mahita tomobily handeha hambanja zahay mijaly tsisy vola sakafo zahay handeha hany ambaja boka timo agny la miamby tobily eto amizay fa manjeky amizay ny otrikainy arety amizay la sy afaka mandeha amizay reo fanjakana etoa da farana amizay zany mandigny nereo miasa amin'ny bureau to ampandignasinareo satria mbo hidinidiniky zany ireo mombanay eto zao tsisy fianakaviana tsisy ino dia mba niangavy amin'ny bureau dia eto matory zay zany le fijanonanay eto dia mbola miandro eo tsy hay hoe mbeo vao misy tobily mijaly an-taninarivo eto nefa programme anay hiteraka toliara ka mangataka aminao monsieur président manomboka maray vao lala io handeha toliara zay oly fa miambitroka an-taninarivo eto fa njary hiteraka eto tsisy fianakaviana natrano toina tsisy fa matory amin'ny bureau miantso ny fitondram-panjakana ireo vahoaka madinika mba hijery akaiky ny momba azy ireo aminao 5 jours zahay amina une semaine tena farany izy ça fait olo baka andafy namena une semaine ka manao zahay tompo tany toy koa tsy mena une semaine eo zahay une semaine zahay mangataka aminao misy lohanao re président fa zahay nitinganao fa zahay ambany tanana avao vonoina honaniky zao zahay fondation nitinganao zay ny mahagaga ao président ity aty zahay madiniky io vonoinareo nefa zahay madiniky io nitinganao tao sa misy manakatikaty faradoboka amy mahamasinao sa misy mandakatikaty nitinganao amy irinao lany kapa
lany hainanjo mosary milahatsy ao sa nisy olo gros bonnet reny tikanao zahay madinika fambantararao vonoenao nanik zao fa mangataka anao zahay alefaso akoy zay madame ka raha le fepetra raisina zany hoe tonga dia manao le confinement total fa tokony ohatrany hoe natao ohatrany tany amin'ny aéroport reny mba nisy préavis dia tokony hoe androany zany tokony hoe mba navelana andeha daholo mpandeha rehetra tonga satria fa nisy nialaalina zao tokony ena atsimo dia taveleto izy tsisy fianakaviana tsisy nininona tsaika hitodidoany atsimo avokoa ny ankabeazan'izy ireo arahana zaza mambehivavy. Mbola vaovao mandidina n'izay trangana coronavirus eto Madagasikara izay hatrany moa dia efa samy nametraka lamina sy fepetra avokoa ny ankabeazan'ireo fivarotana lehibe eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao mba hisoroana n'izany fianaky ny coronavirus izany. Anisan'izany ny magazay lehibe iray eny Akadimbahoaka eny izay nanaova ny noro fitiavana sy tahiriny anaranarnirina ny fanadihadiana. Mbola tsy voaja ny elanelana ray metatra eo amin'ny fifaneraserana amin'ny vahoaka raha ny zava-nisy no jerena. Toy ny hita teny amin'ny tsena lehibe iray eny Akadimbahoaka. Mba ahafahana misoroka ny valana aretina Covid-19, misy ny fepetra manokana efa mipetraka ho an'ireo mpanjifa miditra eny amin'ireny tranombarotra lehibe ireny, toy ny eo amin'ny resaka ora fisokafan-tsena, ny isan'ny mpanjifa tonga, ny isan'ny entana vidiana. Efa nandray ny dispositif izahay tahaka ny hoe mametra ny olona miditra etsy amin'ny fidirana tetsy miferanay 520 ka hatramin'ny 20 olona isaky miditra dia manao ny koksany izy eo amin'ny 520 na 20 minitra eo. Dia rehefa mipassehy tamin'ny kesy izy dia mampiditra ny vaga manaraka indray izahay. Ny eo amin'ny lafin'ny entana ilainy andavanandro toy ny sira, siramamy, menaka, vary sy ny taratasy fidiovana reny zany dia efa miferanay ray isan'olona aloha mba hitsinjovantsika an'ilay mpanjifa hafa satria marina fa manambolontsika ilay mividy eo fa mba tsinjovintsika ihany koa ilay olona mbola taraiky any aoriana satria manjary tsy maso zareo. Ny raha-pisokafana sokatra normal ihany izay nandritra ny week-end aloha fa tamin'ny nanomboka andro amaraina suite n'ilay annonce tamin'ny alina dia ny Tananarivo sy ny Tamatave izay tratran'ilay mesure d'urgence sanitaire misokatra amin'ny 6 heures amaraina ka hatramin'ny 10 heures hariva magazay. Fa ny leader price any amin'ny Majunga sy Nosy kosa mbola tsy tratra aloha izany dia misokatra amin'ny ora mahatratra ihany. Ny sakafo sy ny kojakoja ilaina amin'ny andavanandro no tena ifandrombahan'ny mpanjifa tonga eto amin'ity tranombarotra lehibe ity. Sokajin'olona maro no samy manangona avokoa ho fitsinjovana ny vodiandro merika. Fepetra ny trano dia miezaka mandeha tongotra aloha zany izay. Efa mivoaka ny trano dia miaro manao pasikasibosy dia manasa tanana dia miaro amin'ny olona rehetra vahiny sy ny amloto e. Manasa tanana dia misotro rano matimaty foana fa tsy rano mangatsiaka dia les précautions afaka ohatran'izay dia manao kararaka amin'ny ranotsira rehefa amin'ny hariva hiarovana amin'ilay tenda dia misotro mihinana vitamine C tsy mahazaka vitamine C zany dia ranona citron dia mihevoka koa ny amin'ny ravitsara sy kininipotsy précaution zay dia ampiariko amin'ny ao an-trano. Sy ny sakafo sy ny kojakoja ilaina amin'ny andavanandro ihany no ifandrombahan'ny mpanjifa fa mbola ilarana ihany koa hatramin'izao ny tapimbava sy ny kojakoja fanasana tanana ary ny fanafody. Fa lafim-baovao hafa kosa misy ny fampilazana izay tonga eto am-pelatananay no ireo fepetra tsy maintsy noraisin'ny fitondram-panjakana mba hitandrovana ny fianaky ny valana aretina coronavirus dia voatery izahay hanatsahatra vonjimaiky ny famoahana ny gazety Le Quotidien sy ny vaovaontsika mandritra ny 20 andro. Anisan'ireo sampanasa nahazo alalana ny hanohy ny asany ny orinasa fanaovan-gazety saingy noho ny famehezana ny fivezivezen'ny mponina dia tsy afaka manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy intsony ireo mpizara gazety na crieur ka voatery izahay ny roso amin'izao fepetra izao. Mba ahafahanay manohy ny asa fampalalam-baovao izay antsoroanay anefa dia efa mikarakara ny famoahana ny gazety amin'ny tranokala izahay amin'izao fotoana izao. Ialana tsiny indrindra amin'ny mety ho fiantraikan'izao zava-misy izao any amintsika mpamaky. Marina fa mety hivoatra araka ny fivoarany toetra rahatrany ity fanapahan-kevitra ity. Izay no fampilazana avy amin'ny mpitantana ny gazety Le Quotidien sy ny vaovao.
dia inany koa no andesintsika mamarana ny vaovao tamin'ity matonaly ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Dia mirary soa antsika jiaby ihany koa ny tenako ary mametraka ny veloma samy tsara ho amin'ny manaraka.